Ny vahoaka zany ny tompon'ity tanàna ty fa tsy hoe olona anankiray olombitsy ndeha hanao mitady vola hanao business. Araka hitatsika vidéo fa nikevitsy nataon'ny Théo Rakotovao na Mika fa any vahoaka ny tany na ny tanindrazana zay fa tsy an'olombitsy izay tia business tia kely tia vola ka izany anisany mbola mampijoro ary no mafisina trany. Arahantsika manko vidéo fa ny vorondray zareo niaraka tamin'ny manam-pahefana tany an-toerana ahitana ny mpitandro filaminana ny chef district ny solitena ny Bastiliara ary ny vahoaka madinika izay manohitra ity Bastiliara ity fa indrindra ihany koa nisy mpiasa solitena mpiasa vitsivitsy izay vahoaka avy any fotony izay. Ireo mpiasa vitsivitsy avy any fotony ireo ihany koa ny raha tena marina tsy manaiky ity Bastiliara ity fa noho ny fitiavam-bola fitiavana kolikoly dia manaiky tsy fidiny araka ihany koa ny fanekefitra nataon'ny Théo Rakotovao izay. Izy aloha hatreto dia tsy tia kolikoly na tsy tia tena raha ohatra olona tia tena tia kolikoly nizaraina vola dia mety nanaiky ihany koa makasika ity Bastiliara ity. Olona ohatran'izao dia mahavelombolo ary omena fisaorana manokana ho an'ny Théo Rakotovao satria ny fitiavan-tanindrazana no mibaiko ao amin'izay. Raha misy olona 2-3 na 5-10 mitovy amin'ity Théo Rakotovao ity angamba anisany mba hisy fiovana ihany ny firenena malalantsika Madagasikara izay. Manoloana an'izany amin'izao fotoana izao ihany koa hitatsika amin'ny vaovao ny Golo TV fa aza bitoina ny taninay hoy ny soro-baventy lanjain'ireo vahoaka Emery Atosika indray androany izay voakasika ny tetikasa Tanamasoandro. Io ndray ny filovaza na ny hetsika ny tetikasa Tanamasoandro efa ela zany Tanamasoandro zany no henoitsika fa amin'izao fotoana izao indray io ndray zareo mangalatra tany mibody tany izay vahoaka madinika mitsongo vahoamana izay. Tseken'ireo mponina ao amin'ny madaponina sy amboibolona ny fametrahana ny pike tsy misy teny irana fa avy hatrany dia natsatoka any tanànan'olona. Tseken'izy ireo ny fanapahana ny lalana izay miantoka ny famoaham-bokatra miantso ny filoha hidina ifotony eny Emery Atosika izy ireo. Amin'ny fomba ahoana no hiantsonao ny filoha izy eny no mibaiko izy ny manapaka ny fanapahan-kevitra hatao ity Tanamasoandro ity na dia handeha nareo hiantso ny filoham-pirenena io dia ireo manam-pahefana na ireo mpitandro filaminareo dia mahazo baiko avy aminy. Ny vahoakany amin'izao fotoana izao hoe handeha hitaraina izy hiantso aiza ry zareo tompon'ny fahefana baiko avy any ambony midina aty ambany ka na hoaiza hoaiza nareo dia tsy hanana ny toteny izay. Verenantsika ny fanokevitra nataony Théo Rakotovao zay. Izy manko dia tsy manaiky hatramin'ny farany makasika ity Bastiliara ity. Ohatran'izao ny olona ilain'ny firenena malalantsika ity. Rehefa misy olona tia tena aina amin'ny fotony manko tia tena amin'ny fomba ahoana manam-pahefana hiantsonao mitandro filamonina hiantsonao raha ohatra ka misy hoe olona tonga dia mandrava taninao na ny vazazany ka ry zareo koa ihany koa mahazo vola mahazo manao kolikoly amin'ireo manam-pahefana sy ireo mpitandro filaminanareo. Ny vahoaka anie amin'izao fotoana izao dia tsy mahay tapitala le handeha hitaraina ho aiza tanàna zareo tanindraza zareo alaina dia ireo mpitandro filaminanareo ireo manam-pahefanareo ampiasaina ireo mpanambola ka handeha ho aiza amin'izay zany vahoaka ankehitriny satria zareo dia mampiasa basy mampiasa herim-pamoretana ho an'ny hamoatra ny vahoaka malagasy izay mitsongo vahoamana zay ka izany ny mahatonga ny mbola mijoro hatrany ny Théo Rakotovao. Arahantsika manko vidéo fanokevitra nataon'izay azadino hatrany tompoko lahy sy tompoko vavy ny miabone na manao j'aime na manao commentaire ahafahantsika mahatraritrary zavatra zay. Zany ka hoe lahilahy be fitiavan-tanindrazana tsy tia tena tsy tia kolikoly tsy tia vola fa mijery ny vahoaka madinika. Ny vahoaka zany ny tompon'ity tanàna ty fa tsy hoe olona anankiray olombitsy ndeha hanao mitady vola hanao business. Nisy fampiatsona moa nandroany antsoiny chef ny district ny Toliara de zay niaraka amin'ny solitena mpanjakana civil no miaramila moa zany ny gendarme tao ny solitenandreo fokon'olona avy ny fotony agny Benetsy Ankilimaliniky Ranobe igny niakatsy taty Toliara zay koa tao de tao koa ny solitenany base Toliara maromaro vitsivitsy reo tao ny fanatrika moa zany ny resaka nataondry zareo tao hoe andefasana an'le fitrandrahana base Toliara fa nanoitra le fokon'olona nanoitra zay solitena tao zany hoe tsy misy an'izay resaka zay zao fa mbony mpanoatra an'io mbo eto ary nanoitra an'io hatram'izay
hatram'ny fitondrana tany taloha tany hatram'izao na mbola isy fitondrana hafa koa ara io noho ny antony zay efa zavaina ombeny noho ny fahasalamany olona sy ny tontolo iainana sy ny fiveloman'ny olona zany amin'ny ankapobeny no antony anoeranay de tao moa zany de rehefa nadlefa ny fanazavana no zavatra nyresahanay tao de hoe na ireo mpiasan'ny base toliara zay tonga tao reo nyresahanay mahafantatra an'io hoe tsy mety io satria fantatry daholo na tonga andreo niasa tao ary fantatry daholo ny firialikevitry-ndreo reo tsisy namaly reo ny anankiray ara reo mpiasa tao reo de rava moa zany tsisy zavatra tapaka ny fivoriana tao amin'ny solotena-mpanjakana tao satria ny base toliara hono tsy manana teknisianina tsy ao ny teknisianina anjareo afaka manazava ny tena hoe inona ny mahamety an'io de amin'ny manaraka hono zareo vao afaka mitondra solotena zay spesialista zany agnazavana io zay mbola tsy fantatra moa zay fotoana zay de nitapaka aloha hatreto mbola mandeha ny fanoerana tsy misy fitrandrana zany ao aorany be zay zany le izy resanay tao resaka hoe azafeninareo ny vahoaka fa hoe olona efajato ny asa ao tsisy nitendry zareo satria fantatry zareo fa olo efajato ny asa ao de azafitana reto olo reo fa olo reo tsy asa ao satria reo olo reo olona tsy manam-pahalalana ny andeha hiasa ao tsy zavatra azavaindry zareo zany tsisy nitendry reo mpiasan'ny base toliara tao reo fa hoe ndao iresaka ndao moa alamina le resaka ndao iresaka inona iresaka ampandehan'io animba zavatra animba ny fiarahamonina animba ny tontolo iainana animba ny fahasalamana zay zavatra zay zany nitoerinay tao de ny ravona moa zany fa de nitapaka tao de tsy nisy zavatra tapaka tao amin'ny chef ny distrika fa ny zavatra tiana iresana amin'ny fitondram-panjakana ny olona ty toliara tsy tian'io base toliara io na ito toliara ville ary na ny olona any ambany vohatra fa ireo le manome resaka anao le hoe manao propagande amin'ny télévision zay abonné am'ireny télé reny zareo manao propagande de hoe mividividy olona ampiresahana reny de ohatrany hoe manaiky ny fa projet hafa no ilain'olona aty de raha fitiniko zany ny resaka anay tao amin'ny chef ny distrika zany tao teto toliara tsy zavatra tapatra fa niala fotsiny zany de tsy fantatra mbola fantatra hoe inona ny toeny fa hoe mbola isy fampiresahana hony zay mbola tsy fantatra ny ofandehany sy ny iafarany zay resaka zay zany fa ny fanoerana zany a de mandeha foana ohatran'izay fanoeranay an'le fitondrana teo taloha amin'ny tsy fanekenan'io zavatra io zay hoe anylevoany io zavatra io de mitajereva projet hafa zany na mijereva toeran-kafa azo hitrandrahana zay tsy manohitohana zany a ny fiarahamonina sy toerana ifampiveloman'le olona aty am'ty faritra ty antsim ty le resaka hoe tsy maintsy mandeha ny fitondrana fanjakana tao amin'ny SVM koa nanao ohatra zany hoe tsy maintsy mandeha io e tam'zany ange nanao an'izany koa e fa ny vahoaka zany ny tompony ty tanàna ty fa tsy hoe olona anankiray olombitsy ndeha hanao mitady vola hanao business fa io zany ny ireo olona reo manana zo tanteraka mihitsy miaro an'io tany io satria io tany io ivelomany io zany miainany ka tsy hoe zay miteny hoe tsy maintsy mandeha io tsy maintsy mandeha tsy mpanjaka akory ny mitondra ito a Madagasikara de azo ifampiresana zay zavatra zay zay no nahatonga an'io zany tsy nandeha hatram'izay fa tsy hoe am'izao zany de hoe tsy maintsy mandeha io de tsy maintsy mandeha io reo olo reo nge vonina ny sotro aleko maty mihitsy ao anatin'le izy satria reo olo reo efa hialy eo foana efa hizakan'izay impact hisy eo efa vonoina foana zany na ony rano otroana na ny fahasalamany na ny toerana andeha hivelomany ara ao anatin'io toerana io ka tsy de mety zay fa hoe tsy maintsy mandeha io na tianareo na tsy tianareo tsy de tena tsara zay reo olona reo no atao hoe fanjakana